hoantsika vahoaka na Tananarivo sy manerana ny Madagasikara. Vahaony roapolo taona ny délivrance, roapolo taona ny fanasitrana, roapolo taona ny famonjena, roapolo taona ny raisana fitahina, ary roapolo taona ny fanovana, roapolo taona ny vahaony. Mahafaly ny trano fivavahana vahaon'iloko ny manasa antsika ny sabotsy fa 7 ny volana Aogositra ho avy izao amin'ny 7 raha maraina tsy diso hetsy amin'ny Coliseum de Madagasikara anatanteraka fotoana lehibe sy miezinezina itsika hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra hiderana an'Andriamanitra andraisana vavaka délivrance sagoava tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra roapolo taona ny vahaony hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany ny pasteur Hertina Randriarina tongava andray ny fanafahana sy ny fanasitrananao vahaony roapolo taona ny délivrance roapolo taona ny fanasitranana roapolo taona ny fanafahana ary roapolo taona ny fanovana vahaony oloko vahaony rahabantsika menakavy amin'ny anaran'ny tompo tsy lava resaka zavatra anankiray ihany no fantatro rahalasena-bavy a mbola tsy miova ny herin'Andriamanitra mbola manafaka Jesosy ary mbola mamonjy izy olona manjatony amin'arivo ny amanaliny amanetsiny no efa nandray zavatra tamin'ny tompo amty sabotsy ho avy izao ty 19 août ho avy izao a irarakopana ny fagagana tsy niriko tsara irarakopana ny fanasitranana ny fagagana ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona maro izany no anasanay atsika menakavy ny zavatra misy dia nandray ny olona mbola misalasala ihany hoe tena manafaka avy Andriamanitra tena manasitrana izy eto no anasako manokana ho atsika zay efa nialanenina tamin'ny karazana fitsaboana na fitsaboana gasy na artificiel na ny naturel na ny fitsaboana vazaha na gasy na comoriane na izay filaza azy na ratiance na inona ary ndraindrairana ny dokotera sy ny hôpitaly efa niteny taminao fa tsy hitatsony zay antony anaovana anao tsy hita intsony zay tokony anasitranana anao amin'ny sabotsy 19 août ity amin'ny 7 ora maraina tsy diso eo amin'ny Coliseum de Madagasikara ifanao fotoana sy rendez-vous amin'ny Jesosy tsika ary hitsapany herin'Andriamanitra hitsapany herin'Andriamanitra ndao arahantsika ireto fijoroana vavolombelona manaraka ireto roapolo taona ny délivrance roapolo taona ny fanasitranana roapolo taona ny fanafahana ary roapolo taona ny fanovana vahaony oloko vahaony de narary de inona ny aretina anazy ao izy anareo areti-po taitra de mizihatra faly de mizihatra misy zavatra mampalahelo de mizihatra inona no mizihatra niny ambavafoko taty arena nefa de nandeha tao anatin'ny toriteny i Papa Hertina hoe manasitana Jesosy manafaka Jesosy ay areo a Jesosy misy azany fiangonana zany tsy nisy an'izany tany amin'ny faritra nisy anay nareo avaiza anay avy any amin'ny paroasy ny fidirana mbola tsy nisy fiangonana hatramin'ny fivavahana vao ny oloko tany fa de io ao anaty radio io narahanay ianao hoe tsy vonitsabo tena tsy nandeha tamin'ny mpimasina zany tsy mba nandeha dokotera tsy nandeha dokotera fa de mizihatra fotsiny ao zihatra teo raha vao misy mahataitra satria efa fantatra le olona hoe nireti-po tsy hitany dokotera 5 taona ianao tratran'izay 5 taona tao anatin'ny andro 5 taona satria latsaka tao anatin'ny fahatra nalalina anay tena nahatra ke tena ahoana ny nasitrananao de io radio io no enonay de ozy anao anaty radio hoe apetrao faritra marary anao ny tananao de apetrako de
mandoa dia rehefa amin'ny radio fotsiny io amin'ny radio fa tsy hoe mbola nametra tana pasteur ty tsy mbola nametra tanana aloha fa mbola tao anaty radio dia rehefa treo tapa-kevitra le vadika mitady havatra amin'ny fivavahana vaon'oloko dia nisokatra tao amin'ny paroasy ny fidirana ry pasteur John ny tao dia livrena teo dia sitana oza kay Jesosy misy dikany ty anarako hoe rasoa nandrasana 2 volana angarangidina nandrasana voky fa kay moramora ny andrasany dada vokano ny andrasany Jesosy sitana ry avana afaka manafaka Jesosy tsy naninona tsony natao rina zay tsy naninona tsony tsy mizihatra tsony tsy nizihatra zany tsony andraky ty 20 taona ny délivrance 20 taona ny fanasitranana 20 taona ny fanafana 20 taona ny fanovana vahao ny oloko vahao ny oloko nanasitrana Jesosy ana zany za taloha tsy niteny ohatry zany mihitsy fa naninona ny asa raha ny asina tadidy le tamin'ny 68 ny aretina kodavareny sy ny kitrotro zay nahazo ana 20 taona tamin'izany fotoana zany dia narary tratra ny koa davareny io dia iny kohaka dia nandeha rahabe ny tendako dia rehefa iny nandeha rahabe iny tendako dia tsy nisokatra ohatra zany tsony ny feoko nandritra 40 taona zany nandritra ny 20 taona tondra le teny tsy mivoaka fa raha miantsanjanaka dia sika manao hoe misoka fa tsy afaka miteny mafoatra zany afaka miteny mafoatra zany dia hoy izy ny olona rehefa mandeha misika miantso alika ndraiky alalika vavy io zany nataon'ny olona ana dia mararo foko mihaino an'izany feoan'olona zany dia rehefa taty arina dia tsy mba nitsabo tena ve nitsabo tena ny alany eny na daholy na dokotera na mpanao fanafody gasy nandanana daholy dia rehefa naheno an'ity fiangonana vaon'ny oloko ty dia nanatona teto ako dia rehefa nanatona teto dia pasteur René iny andélivrena tery sisiny tery dia aza matahotra anao raha nabavo izy fa tsy maintsy misokatra feo anao io dia rehefa nanohy toy mivavaka dia nao fivadikanina foana zany nangetaheta mba sokafa an'le feoko hoe mba hiantso anjanako amin'ny feoko normal dia isorana ny tompo fa zany eninareo zany zao feoko orako mafimafy alleluia firy taona tsara 20 taona ianao ny firy volana zany ianao ny vavahana teo vedina teo amin'ny 2 volana teo ihany vavaka nametrahana tany dia mivoaka am'izay ny feonao dia misokany mivoaka nefa efa nialana ny ena dokotera mpomasy rehetrarehetra masy rehetrarehetra hatray zany mpanao fanafody tsy nale hatrany amin'ny randremisara hatrany amin'izany randrembodilova hatrany amin'izany ramaitsolamba hatray tsy hitako izay tsy nitondrano dia tsy mety mivoaka mihitsy ny feonao tsy mety mivoaka mihitsy ny feoko fa raha miresaka dia manao anareo masalamanareo zany fotsiny ohatran'izany ny feonao tena asy vorakoraka mafy rangaty ataovy alleluia mafy tena anao misaotra Jesosy mahery anao Jesosy iarakytsika anao rodobe ny 19 foto avy izao amin'ny 9 ora maraina tsy diso eto amin'ny collision de Madagasikara mbola tsy miovandriamanitra zany nahitanao reny fijoroana vavolombelona be dabe reny fanafahana fanasitranana fa amin'ity fa 20 taona ny vaon'oloko ity 20 taona 20e anniversaire en délivrance ity dia ho tsapanao eto taholy amin'ny marary rehetra eto ny olona tsy sitrapanafody eto ny olona mahantry eto ny olona bokany troso eto ny olona lozambady eto ny olona nariny miavana fa manafaka Jesosy ary mamonjy ity fotoana ity no anova tanteraka ny toy an'ny fiainanao ray manontolo mbola tsy miova Andriamanitra anasanantsika menakavy izany fotoana lehibe zany amin'ny anaran'i Jesosy tongava
misy fibrome zany de le fibrome mipetraka tao de zako ny koa efa 17 taona zay vao miteraka indray azy zany de niaraka lehibe tamin'ny le fibrome tao le zaza de feno vao mipetraka tao zany le zaza de nandeha raha foana zany a mandrapatonga amin'ny 7 volana de feno 7 volana izy a de nanao hémorragie be mihitsy azy zany a nainga afaka zany le zaza fa no fitahin'Andriamanitra de narovan'Andriamanitra tao kiboko tao le zaza de tsy afaka le zaza de nitra tena be felatanana mihitsy tamin'izay nanao hémorragie zay tamin'ny 7 volana de tena be felatanana be da be zany zay ny tao anaty le salle tao sarery navahan Jesosy tao a sarery tsy nitiava-jaza sarery niteraka tsy teraka tonga volana tsy tonga volana zany fa teraka normal tsara feno to volana terahana tsara mihitsy zay vao teraka fa tena ny olona ragaga be hoe tena mivavaka angamba ianao io a fa zay ozy izy a mahitanao sao tena sambatra be mihitsy ianao a tsy mba zay zao izy teraka tsy tonga volana daholo la vola be zay izy amin'ny mikovezy atao amin'le zaza fa ianao kosa tena navahan Jesosy tena hita mihitsy ianao fa mivavaka ianao de ozy any an-tsaiko eny misaotra anao a Jesosy fa ny olona raha zany mahita anao teka mampisara an'Andriamanitra zay de tao anatin'ny tena fahatrana lalina na misy vola raha miditra tao aminay de tena bankirovitra foana zay tonga eo moa vadiko marary lava zany ary tena tao anatin'izany hoe fisotroana figohana tao anatin'ny filibana daholo zany na vadiko na iza maty ny vadiko mbola nisotro a mbola nigoka nefa ny zanako a anaky 10 ny zanako lamatoa maty 3 taona sy tapany no tezainay de maty de 10 ny zanako zany de rehefa 10 ny zanakay a de zararaha mahita zany zay na mitady vola mivady nefa mivady koa tena mahay miasa be mihitsiny fa zay vola azo itaray manontolo a de ohatra ny tapitra-lany daholo tamin'izany zay mbola misy an'le olona le hoe asiana fiarovana ny zaza fa misy mamosavy de makany amin'ny mpanompo sampy makandreny tantely de hosorana tantely ny zaza asiana lamba menamena ny akanjo nefa nareo tamin'ny fotoana io tena nahanitra fadiran'ovana de mbola misy mampirisika fanompo-tsampy sy ny rehetrarehetra de mbola nisy mampirisika de nandeha tany amin'le olona zay le maty kelikely ny zanako lahy zany de zanako vavy avo 10 taona izy mivavaka teto amin'ny vain'oloko teto de efa mivavaka teto ny zanako a de ozy maty anao ory mama ty ozy izy misy toritenin'ny pastera Hertine pastera anay ozy izy ery fa eo mba hijery an'ty toriteny ty mama ozy a fa ty toriteny ty ozy izy a tena hita mama ozy izy ny toriteny de teo zany a de nakale za amin'io mbola miaraka amin'ny labera de nisy andeny de nisy CD zany ianao zany tena le tompon'le labera sy anona mihitsy taloha ay tena misy vehivavy mamely an'ireny zavatra ireny a de nalefa le toriteny tao anatin'ny tokantranonareo de nalefa le toriteny tao anatin'ny tranonay za mbola misotro labera za amin'io tsy matory mihitsy a atsy mivadiko le mbola maty de ohatrany hoe manary-saina zany de tsy matory mihitsy a zany de avy eo amin'izay de ozy a Jesosy a ahoana azy zany hoe anao a Jesosy a de manangana ny maty ozy izy a ary izy ozy a miampanany tena sy ny kamboty de ozy izy a Jesosy a andeha ho any amin'ny fiangonana io a tonga tamin'ny 4 maraina tsy natory mihitsy a tonga de lasa nandro de nisasy de tonga tamin'ny 5 de tonga teto amin'ny vavahady teto teo amin'ny varavarana to de mbola tsy mivoy fiangonana fe mbola tsy mivoy fa kelikely ozy izy de rehefa mivoy fiangonana de nandeha tary arina be tary mbola tsy mahay mivavaka mihitsy a zany de nitomamy be ateo rehefa mitomamy be teo a de mandeha foana mitoriteny isanandro tonga teto foana de niteny amin'izay pastera tovy teto amin'izay andro latsinainy hoe ianao ozy izy a misy olona mitomany ozy izy fa mitsangany ianao teo ozy a fa Jesosy mamafany ranomasin'olona de aveo nitsangana de rehefa nitsangana de zanga am'izany Jesosy oa lasa mipetraka tety aloha tety de teo amin'izay de zay teninay aty ozy izy a arahanao raha ohatsy anao ka tsy mahay mivavaka ianao tena mbola tsy naninina mihitsy a de zanako vavy zany tsy mahalala hoe vavaka taty a le antona le CD de aveo amin'izay de tonga teto amin'ny vavaka foana de ozy izy ery ianao ve ozy izy manaiky tena nompon'ny tompo ianao de eno a zao ny afatry ny tompo aminao ozy izy a moreny ianao tsara ozy izy a fa mitompo ozy izy a anangana anao sy tahanao ozy izy a ary anampy anao hatramin'ny farany inona raha vavy sarana zany tena marina ny tenin'Andriamanitra fa niala tamin'ny labera a niala tamin'ny zavatra rehetra a niala tsy ny sotro sy ny goka sy ny foka sy ny loka tsiny a nanaovany Jesosy tany zay a tamin'ny antsiny 2016 iny ihany rehefa iambolana maty ny vadiko a fa Andriamanitra de manao zavatra tsapozina tsy takatry ny saina tapatapaky ny volana zany a de nahavita trano zay farana misy ny 2016 tamin'le tsisy ranomorana iny fa niantona nanao trano a etazy a ny trano nataoko a de efitra dimy mipetrahako sy ny zanako zany le trano hatramin'ny tsofandray aman-dreny pastera Hertine Riamarana Davidson anahako a sy ny taranako a tena mbola tsy bako rovotra fa
fa tena mbola mitombo ny vola zao fitaovam-pianarana rabe fianarana mananetran'izay a mihinan-kanin'izay a kolozioma efa milamina manampy atao ny fiangonana a zay misy aty amina teka saboty fa 7 volana aogostra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso rendez-vous atsika jiaby etsy amin'ny collision de Madagascar ahitanao ny herin'Andriamanitra ny fisiasan'Andriamanitra ahitanao zany tanan'Andriamanitra nasitrana sy anao fahagagana eo 19 amin'ny 7 ora maraina collision de Madagascar roapolo taona ny délivrance bevoka be mihitsy a zany de rehefa tany dokotera de tsondromma de mena fanafody de vao mela izy mibotsina fa tsy isy famasitranana zany efa amin'io tsy mihinan-kanina fa vao misy zavatra tsy zaza zany le izy faretana vao misy zavatra milatsaka ao anatin'ny kibo koa de marary be tena manaitaina be de sady tsy mihinan-kanina zany amin'io tsy matory de nisy zandriko zany a sy zodaga efa mivavaka tata de nakany aminay izy a de nakany tondram-panao délivrance de nataonry zareo délivrance de nisy fitaiza olona zay zany niteny ana hoe ameko 3 andro ianao izy de sitrana fa ameko rano ianao de oroko fa ameko 3 andro ianao de sitrana de ozy a matsy anazy misaotra betsaka fa za efa mivavaka fa misaotra betsaka de ozy izy mivavary mafy ozy izy de hivavaka mafy ao a de voninahitra ao an'Andriamanitra fa sitrana de efa mivavaka za zany efa mandeha mivavaka ihany fa le izy tsy tonga de sitrana teony ao zany le izy a fa mandeha mivavaka foana zany de voninahitra ao an'Andriamanitra fa sitrana miala tanteraka izy teran'Andriamanitra tany tompo anabara nareza tsy miverina tsony zany hoantsika vahoaka na Tananarivo sy manerana ny Madagasikara vahaony roapolo taona ny délivrance roapolo taona ny fanasitrana roapolo taona ny famonjena roapolo taona ny raisana fitahina ary roapolo taona ny fanovana roapolo taona ny vahaony mahafaly ny trano fivavahana vaoniloko ny manasatsika ny sabotsy fa 7 ny volana aogostra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny collision de Madagascar anatanteraka fotoana lehibe sy miezinezina isika hanomezam-boninahitran'Andriamanitra hideranan'Andriamanitra andraisaka vavaka délivrance goava tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra roapolo taona ny vahaony hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany ny pasteur Hertina Randriana tongavy andray ny fanafahana sy ny fanasitrananao vahaony ny baiboly de milaza mana hoe izay manasitrana ny aretinao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izy tsy miteny hoe manasitrana ny marary reka fa ny aretina rehetra inavy moa zany aretin'izany ny aretina de sida insuffisance rénale diabeta goty aretim-bavony aretina mandehandeha anatin'ny kibo reny atao karazana aretina noho izany ninina karazana aretina efa hitatsika ny cancer sitrana hitatsika vazaha marobe fa tsy gasy ihany tany ampitan-dranomasina tsika farany teo nanao ny asan'Andriamanitra tany a Frantsa tany a voninahitra ho an'Andriamanitra fa maro ny olona na gasy na vazaha nipetraka tany a Frantsa nandray ny fahasoavana nandray ny fitahina nandray fanasitranana vazaha gasy ary profond zany reny fifijoroana vavolombelona maro be nalefa teto reny na gasy na vazaha tany a Frantsa tany mbola manapaka Andriamanitra ary manasitrana zany ny tsy salasalanay ary mbola namafisako irarakopana ny fahagagana irarakopana ny fanasitranana eto reny le mibotsina kibe reny eto reny le marary tratrana insuffisance rénale reny ento reny le fanelan'ny dokotera neniny reny fa tsy hitantsony zay anasitranana azy ento daholo na cancer ninina fa ho tsapaitsika ny herin'Andriamanitra zay mahazo io roapolo taona ny délivrance roapolo taona ny fanasitranana roapolo taona ny fanafahana ary roapolo taona ny fanovana vahaony
vahao ny oloko vahao ny oloko tompo tamiko zany dia za nahantra avadiran'ovana taloha dia misy le tena le nahantra le tena tsy nanaka nininina mahitsy dia zavatra nataon'ny tompo tamiko dia nameno le nanokatra kareram-bato a dia za rery aloha ny asa tao zay sy mivadika dia ny ampolona roa dia ny ampolona telo dia ny ampolona efatra ny ampolona dimy dia aveo nenanambola kely ihany nanambola kely ihany dia aveo tsy nikitiako mahitsy iny dia entiko nantohanako ny asan'Andriamanitra dia netiko nanampy an'ireo pastera teo amin'ny isanareo fa zay manko avy any ambata miravava dia aveo dia mentain'ny tompo ihany ahako zao fa manana mpiasa ho an'ny 7 na 5 efapolo tompo nahantra lalina mihitsy ianao teo aloha tena anaty fantrana lalina mihitsy tena tafiditra tao anatin'ny fantrana mihitsy nefa mivolako ary tamin'izany nanao napiditra tany napiditra hitana tany andre santé reny dia napokan'ny olona mivolako dia napokan'ireny mpiasy reny fa voninahitra ho an'ny tompo fa dia zao mbola tahin'Andriamanitra may papanahy na hatramin'izao tena patron be zany efa patron aloha amin'izao teka mampisarany tompo ho antsika vahoaka Antananarivo sy manerana ny Madagasikara vahao ny roapolo taona ny délivrance roapolo taona ny fanasitrana roapolo taona ny famonjena roapolo taona nandraisana fitahina ary roapolo taona ny fanovana roapolo taona ny vahao ny mahafaly ny trano fivavahana vaoniloko ny manasatsika ny sabotsy fa 7 ny volana aogostra ho avy izao amin'ny 7 raha maraina tsy diso etsy amin'ny Coliseum de Madagascar anatanteraka fotoana lehibe sy miezinezina isika hanomezam-boninahitrin'Andriamanitra hideranan'Andriamanitra andraisana vavaka délivrance goava tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra roapolo taona ny vahao ny olo hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany ny pasteur Hertina Randriana tongavy andray ny fanafahana sy ny fanasitrananao vahao za vao tonga teto heritaona 2015 tonga teto 2016 nampoan'Andriamanitra fitahina tena sy takatry ny saiko volana mivady tena vola kely de kely tsy mirerera okoratra mangaotraka miresaka an'izany fa nampoan'Andriamanitra zay 42 millions nefa volanay zafarazy tena kely de tena kely sila teka mampisarany tompo zany nahazo tokotany zay nahazo tokotany zay 2016 volanay tany amin'ny banky tsy isy tsony tany volanay tany amin'ny banky zany 1 million dia ozy le vatoko tamin'izay hoe tena tsy mahavita trano tsika raha ohatra zao zaho tsy manaiky an'izany fa tsy maintsy misisika amin'Andriamanitra io sacrifice io anababisana damalala manao sacrifice raha teo Andriamanitra ianao ao tena lakile ianao za manao sacrifice ona tsy mijanona tamin'izay sika mbola sy nanana tony tele to fa mbola lekana lamba be reny tosopa tamin'izay hoe osy pasteur Hertina tamin'izay hoe andao tsika ividy télé écran plat tsika dia misorata anarana dia ividy télé tsika dia misorata koa ianao anarana dia soratra anarana tamin'izay satsananam-bola soratra anarana tamin'izay dia nanao zay vita koa zany fa tena heritaona ihany zay dia nahangona vola nanaovana trano heritaona ihany Mtranay tsy trano kelikely afa tena amizako voninahitra an'Andriamanitra zany to zay tasa efitra raiky amby folo mampisarany teka ho an'Andriamanitra fitahiny zany ho antsika vahoaka Antananarivo sy manerana ny Madagasikara vahao ny roapolo taona ny délivrance roapolo taona ny fanasitrana roapolo taona ny famonjena roapolo taona nandraisana fitahina ary roapolo taona ny fanovana roapolo taona ny vahao ny mahafaly ny trano fivavahana vaoniloko ny manasatsika ny sabotsy fa 7 ny volana aogostra ho avy izao amin'ny 7 raha maraina tsy diso etsy amin'ny Coliseum de Madagascar anatanteraka fotoana lehibe sy miezinezina isika hanomezam-boninahitrin'Andriamanitra hideranan'Andriamanitra andraisana vavaka délivrance goava tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra
roapolo taona ny vahaony olo hitondra ny vavaka sy ny tenin'andriamanitra ao amin'izany ny pasteur Hertina Randriana tongavy andray ny fanafahana sy ny fanasitrananao vahaony inona zavatra nitranga zavatra nitsanga nandritra ny vala amin'ny roapolo taona narary foa reo vao malahelo dia safotra faly dia safotra rehefa misy zavatra émotion foko fotsiny dia safotra dia marary foana dia niditra firy taona ianao nanao zany vala amin'ny roapolo taona valo amin'ny roapolo taona nitaizana zany aretiny zany vao misy zavatra kely tenenanao na reanao na metsika ny fihetsem-po dia tonga dia efa safotra dia zay foana nahazo anahy nitady hevitra rehetrarehetra nitsabo tany amin'ny hôpitaly nisy fotoana nandeha tany amin'ny fampotsampy fa tena tsy sitrana mihitsiny tamin'ny fotoana anankiray nivangin'ny tompony zanako narary tena teo mbavahoan'ny fahafatesana no namangy anao ny tompo hoe afaka manasitrana anay izy dia namaky baiboly tamin'izay nitomany nanao andramaso any tena ny tompo hoe zao foana aveo Andriamanitra mahazo anahy fa zaho meu psychiatre farak'izay tena mahay dia tena tsapako hoe Andriamanitra Jesosy no psychiatre tena mahay satria vao nanomboka nareny tenin'Andriamanitra dia ahoana ny fomba natongavana teto mety ny zanako teto zanakao firy taona le zanakao 5 amby roapolo taona ny zanako nefinatonay zany no nataon'Andriamanitra lalam-pitahina nampatonga anay teto valo amby roapolo taona ianao vao tenenina kely dia torina vao misy zavatra kely mihetsika amin'ny fihetsem-po inona nataonao rehefa tonga teto ianao natao délivrance sa ny antoroteny fotsiny nandritra ny folo andro fotsiny no nanaovana vavaka délivrance sy fifadikanina dia raina ny tompo fasitrana tsy miverina tamin'ny tsony hatramin'izao zany aretiny zany dia jorona vavolombelona indray nisy taona izay mivavaka izay mivady dia nangataka tamin'ny tompo hoe inona ny avalinay aminao tapirehan'iny zavatra ngeda be nataonao taminay iny dia raha mivavaka izay mivady dia evangin'ny tompo hoe manangana hozy izy fiangonana dia nanangana fiangonana izay tamin'ny vola 1 million ny teo an-tananay nividiananay gravion sy vatomalo nanaovanay an'le trano tamin'izay moa zay mbola tsy natsapa hoe inona ny zavatra tiany tompo atongavana fa tamin'ny alalan'ireo vatomalo sy gravion reo nanomboka nanokafan'Andriamanitra fitahina amin'ny fiainanay ary dia raina ny tompo fa tena voatsangana amin'ny fiangonana ary tena nandroso ny fiangonana ary efa feno zao ny fiangonana dia efa any amin'ny toerana hafa indray satria efa feno ny fiangonana satria Andriamanitra dia Andriamanitra ny fetomboana ary izy mahalala zay mahasoa foana ny mpanompon'Andriamanitra tamaro tsara nyteka ao an'Andriamanitra sitrana tanteraka tahin'Andriamanitra ihany koa ny fiainany dia nentina reo sotra ny tompo nanangana fiangonana nareo dia zay mivaly ny fitina menay an'Andriamanitra nanangana fiangonana zay dia efa velona somatsara ny fiangonana efa tahin'Andriamanitra ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy manerana ny Madagasikara vahaony roapolo taona ny délivrance roapolo taona ny fanasitrana roapolo taona ny famonjena roapolo taona nandraisana fitahina ary roapolo taona ny fanovana roapolo taona ny vahaony mahafaly ny trano fivavahana vahaon'iloko ny manasatsika ny sabotsy fa 7 ny volana aogostra ho avy izao amin'ny 7 raha maraina tsy diso etsy amin'ny Coliseo de Madagasikara anatanteraka fotoana lehibe sy miezinezina isika hanomezam-boninahitrin'Andriamanitra hideranan'Andriamanitra andraisana vavaka délivrance goava tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra roapolo taona ny vahaony olo hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany ny pasteur Hertina Randriana tongavy andray ny fanafahana sy ny fanasitrananao vahaony eny ary amin'ity sabotsy mahafinaritsy teto ampamaranana no anasana atsika menakavy na iza na vaiza misy endrika famosaviana indraindray herin'ny famosaviana mamatotra ny olona aretina avy amin'ny demony aretina avy amin'ny famosaviana zany no anasana atsika satria reny aretina avy amin'ny famosaviana ireny ane indraindray tsy hitany dokotera zay anaovana azy tsy hitany toeram-pitsaboana zay anaovana azy ny aretina manko tokony ho sitrana dokotera daholo fa rehefa ny aretina anankiray zay no sarotra no mitsabo azy tsy hitany fomba hitsaboana azy sahirana no mitsabo azy dia tadidio zao fa asana devoly izy zay asana devoly ary reny no anasana hoe raha azonao ataony manofa taxi kely taxi hitondrana ny havanao na mba mitady tomobile
eny amin'ny collision tsisy consultation tsisy volalohanao na ny ariary eny amin'ny collision tsisy hoe zavatra opienao fa frais zay ihany tsy misy afa-tsy frais atao fotsiny zay atongava amin'ny marareny dia ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho tsapaitsika ny herin'Andriamanitra ho hitanao zany Andriamanitra manasitrana sy manapaka zany anasana antsika rehetrarehetra sabotsy diziny hoe foto avy izao amin'ny 7 ora maraina collision de Madagasikara ny pasteur Tina Randriary Malala ny tenako no hitondra ny vavaka hitondra ny tenin'Andriamanitra andraisanao fahasoavana antsika miona tompoko ho antsika vahoaka ny Antananarivo sy manerana ny Madagasikara vahaony roapolo taona ny délivrance roapolo taona ny fanasitrana roapolo taona ny famonjena roapolo taona nandraisana fitahina ary roapolo taona ny fanovana roapolo taona ny vahaony mahafaly ny trano fivavahana vahaon'oloko ny manasa antsika ny sabotsy fa 7 ny volana aogositra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso hetsy amin'ny collision de Madagasikara anatanteraka fotoana lehibe sy miezinezina itsika hanomezam-boninahitrin'Andriamanitra hideranan'Andriamanitra andraisaka vavaka délivrance sagoava tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra roapolo taona ny vahaony hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ao amin'izany ny pasteur Tina Randriary Malala tongava andray ny fanafahana sy ny fanasitrananao vahaony